Salama daholo tatoato zay dia ny raha nahita sy ny raha nahalala fa nirongatra dia nirongatra ihany koa ny resaka fanolanana sy ny herisetra atao amin'ny vehivavy indrindraindrindra ireo zatovovavy izay mbola tsy ampy-taona no tena lasibatra amin'izany resaka fanararaotana aranofo izay ataon'ireo zatovolahy sy ny olon-dehibe ka nisy tranga izay tena nanahitrany maro raha vantany vao nahita ny publication izay miparitaka ao amin'ny tambazotra Facebook ao amin'izao fotoana izao tsy inona moa izany fa trangana endrikendrika fanolanana izay niseho tany amin'ny distrikany Mampikonomo ity fanolanana ity araky ny voalaza hatrany dia ny chauffeur sy ny gardien na olona manamboninahitra anankiray any Mampikony no nanolana anjazavavy kely izay mbola vao 14 taona monja fa tsy nasahy nitory ilay zazavavy kely satria zanakiny sahirana ka izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny videontsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nimsesy tamatawatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampandela mo isika fa avetrany tonga de vavany ndawary mialohany hidirantsika amin'izay trangana fanolanana izay niseho tao amin'ny distrikany Mampikony izay dia ndaolo fantarantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto anentsuihy lasa ilay groupe nalaina tany Mahajanga efa tonga ve ny groupe vaovao sa fampandrina andrisa fotsiny hoy ny mpanara-baovao any Antsuihany no esorina antsokosoko tao Antsuihy ny alakamisy 12 septambra hifohany zoma 13 septambra tokony ho tamin'ny ray ora maraina tany hoany araky ny fanazavana noentin'ireo zay manodidina teny antoerana ilay groupe nafariny député Hyacinthe Befentodmanana avy any Mahajanga mba hanamevanana ny délestage mianjady amin'ny vahoaka ao Antsuihy ny alarobia fariky 10 septambra nefa nitondra ny fanazavana ny sombavambahoaka Hyacinthe Befentodmanana ny mahakasika ny zavamisy momba iny groupe izay nolazaina tokony napetraka tao Antsuihy iny izay nalaina tany Mahajanga ny zoma 30 aogositra farany teo iny vola madiodio nivoaka avy tany anaty posy ny député Hyacinthe Befentodmanana araky ny fanazavana raha teo no nahafahana nitondra iny groupe iny niala tany Mahajanga ary tonga tao Antsuihy izao anefa nongotana noravaina niala tao Antsuihy izao indray nandalo tao Antsuihy i Ronwes izay tale general ny Jirama tamin'ny farany herinandro farany teo iny ary nilaza izy fa afindra any Atsimonosy ilay milina efa tonga tao Antsuihy hoy ny fanazavana noentin'ny député izay nanamafy fa tsy miala eto Antsuihy io groupe io raha tsy efa tonga eto ny groupe vaovao izay hasolo azy izay no tapaka tamin'ny fampiresahana nataon'ny député Hyacinthe Befentodmanana raha niantso ny tale general ny tenany ny alatsinainy 6 septambra lasa teo iny efa tonga ve ny milina vaovao efa tsy hita teo amin'ny toerana nisy azy mantsy ilay fiarabe nametrahana iny groupe iny amin'izao ka miandry ny fanampim-baovao nivoaka ny Antsuihy Iray manontolo amin'izao avy amin'ny orinasa mpamatsy herinaratra ao Antsuihy izany hoe avy amin'ny orinasa Jirama izany ka dia andrasany eto izay mety ho tohiny ity raharaha fanongotana milina ny Jirama any Antsuihy ity mbola eo amin'izay resaky ny orinasa Jirama izay hatrany any Andekaleka 10 megawatt amin'ny 5 megawatt sisa no angovo vokariny avy ao Andekaleka tsy mitsahatra midina ny hahavony rano any amin'ny tohadrano Andekaleka mamokatra herinaratra ho an'ny tambazotra iraisany Antananarivo zara raha mahazo 7 na 30 metatra kiba isaky ny segondra nitosiky ny rano avy amin'ny tohadrano raha tokony ho 20 metatra kiba isan-segondra izany ho iny Jirama milina roa amin'ireo efatra misy any antoerana sisa no mihodina ka zara raha mamokatra 900 megawatt amin'ny 5 megawatt izay no antony mahatonga ny délestage mihamafy ho any Antananarivo amin'izao fotoana izao midika izany fa mihamihemitra hatrany nitanjaka ny orinasa Jirama amin'izao fotoana izao fa tsy arakaraka an'izay nampanantenainy ny filoham-pirenena
tamin'ny fampelezan-kevitra tany amin'ny taona 2024 iny araky ny nambarany tamin'izay moa dia tena hamokatra hery sy angovo azo avozana maro dia maro ny tenany ary tsy kabary ny azy fa tonga de asa vetrany ko izy tamin'izay fotoana izay raha nahtadidy isika rehetra. Zanakiny Bemarivo Miray indray tsy ekena ny fanaparam-pahefana atao amin'ny kariera Antsinjorano ao Mampikony. Mijoro ary mitaky ny zony hatrany ireo mpikambana eo anivon'ny zanaka Bemarivo Miray na ZBM manoloana ny fisian'olona milaza ho tompon'ny fanjakana satria olomboatendry sy olomboafidy. Mibodo sy manararotra ka mampiorohoro ary manao raha-matahora aminay ireto milaza azy fa manampahefana ireto hoy ny ZBM hatrany. Efa niveloman'ireo mponina any an-toerana fotoana maharitra ny kariera iray ao amin'ny fokotany Antsinjorano Komajia distrikany Mampikony faritra Sofia iny. Ankehitriny nefa nakatona sy natsahatra ny fitrandrahan'ny mponina ka dia misy akony ratsy amin'ny fiainana andavanandro hoy izy ireo hatrany. Miantso ny tompona andraikitra ambony mba hijery ity tranga ity ny ZBM fa tsy rariny kosa hoy izy ireo ny fisoparana ny asa fihariny vahoaka izay milamina tsara hatramin'izay. Lasa tompony maniry ny atiny araky izany ry zareo ao Bemarivo raha izany ny toe-javatra izany no mbola mitohy ka tsy hitambaholana. Ny raha nahita sy ny raha mahalala tato ato zay fa miseho amin'ny endriny maro ny resaka fanolanana indrindra ny herisetra sy ny fanararaotana aranofo atao amin'ireo zazavavy kely izay tsy ampy taona ary hita manerana ny nosy moa izany tranga izany ary mahagaga sy mahatalanjona tokoa raha vantany vao mahita an'izany tranga izany tsy mitsahatra mitombo tato ato zay. Ka tranga tahaka an'izany no niseho tany amin'ny distrikany Mampikony izay tena nanaitra ny maro raha vantany vao nahita an'ilay publication izay niparitaka tao amin'ny pejiny Senikoezy tamin'ity faraparany herinandro ity. Fantatra fa ny sofera sy ny gardien an'olona manamboninahitra anankiray no nanolana tovavy izay vao 17 taona monja ny volana Jona 2024 lasa teo iny. Zazavavy kely mbola vao 17 taona ao Mampikony ary mbola mpianatra izy io ka nisy fotoana sendra nandalo teo amin'ny lalana mandehan'ny bazary izay manakaiky ny residence na distrika ny alina ka hitany ireo izay mpiambina sy ny sofera tamin'izay toerana izay ary nisy tomin'izy ireo dia naholan'izy ireo rehefa aveo. Marihana etona fa nisy tomin'izy roa lahy ankiry niditra tao an-tranondreo ary nanaovandreo an'izay filandratsin'izy ireo izay mo ity zazavavy kely vao 17 taona monja ity. Matory ao ambony ao ny lehiben'izy ireo sy ny vadiny ka tsy sahy nikikika ilay tovavy araky ny fanambarana hatrany. Tsy sahy nitory ilay tovavy fa matahotra olona ambony satria olom-panjakana manana hajany sy manana ny asany no mampiasa anireto olona anankiroa izay nahavandoza ireto. Kanisy ny nandalo sendra ny fianakaviana akaiky io tovavy io no nametrahana fitarainana. Manao antsoavo amin'ny procureur ny filohan'ny fitsaranana TPI ao Mampikony mba handray andraikitra avy hatrany manoloana an'ity tranga resaka fanolanana izay niseho tao Mampikony ity. Tsy tsaho na honohono izy ity fa zavatra tena nisy tao Mampikony satria araky ny mesazy izay nifanaovan'izy ireo hatrany resadresaka tao amin'ny Facebook tao izay nifanaovany ilay nahavandoza sy ilay ankizivavy dia nilaza ilay ankizivavy hoe sahinareo ve nanararaotrahy tahaka nireny dia namaly an'ilay tovavy ilay tovolahy fa aza tenenina amin'olona raha vao teneninareo amin'olona dia tonga dia avy hatrany gadainy sevo hatramin'ny papanareo. Dia mbola namaly indray ilay tovavy rehefa aveo ao anatin'ny alahelo fa nahoana ny manao toetra tahaka an'izany. Matoky nareo zanaky ny henjana sy ny zanak'olona manamboninahitra dia sahinareo no nanao ahy tahaka an'ireny tsy vitany nanolana ihany ianareo fa mbola ianareo roa lahy koa no niara-nanolanahy ahoana no ahazakako an'izany nefa izaho dia mbola zazakely vao 17 taona monja ity dia mbola nanadroadro indray ilay lehilahy fa zavatra efa malalaka be io ve dia mbola mampitalao tahaka an'izany hatrany hoy izy araky ny valandresaka izay nifanaovan'izy ireo tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook mo izay ampahany nalaiko zay. Midika izany fa tena nataony ireo zatovolahy tokoa ilay fanolanana satria efa proof mitohaka amin'ny tendany
izay resadresaka ny fanaovan'izy ireo zay fa tsy sanatria akory compte fako aiza hoaiza ny fandraisana andraikitra ataony mpitondra fanjakana manoloana ny trangan-javatra tahaka an'izany ho tanteraka amin'ireto olona anakaiky olona ambony reto ve ilay lalàna mahakasika ny famosirana sa ahoana no mety ho toy nyity raharaha ity andrasantsika eto ara no mety ho vokatra an'izay raharaha izay sy ny tohiny manoloana an'izay herisetra natao amin'ny ankizivavy kely vo 17 taona monja izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboky lasy tomboky vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tao agnaty gasy tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia amirarosoa